an'izay malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Homany eo ambany masinareo ry havana ny Isaia 40 ny 1 tapany 2 ka hatramin'ny 10 ho fiderantsika an'Andriamanitra. Isaia 40 ny 1 manomboka eo amin'ny tapany 2 ka hatramin'ny 10 hideran'Andriamanitra isika manao hoe: famonjena no tendren'i Jehova ho manda sy fiarovana. Vohainy vavahady mba hidiran'ny firenena marina izay mitana ny fahamarinana. Ny saina tsy miovaova dia arovanao ao amin'ny fiadanana tanteraka satria matoky anao izy. Matoky an' Jehova mandrakizay, fa Jehova tompo no vatolampy mandrakizay. Fa nahetry ny mponina avy toerana, ny tanàna avo dia arodana, eny arodana ho amin'ny tany, ka azerana ho amin'ny vovoka. Hitsahin'ny tongotra izy, dia ny tongotry ny ory sy ny faladiany mahantra. Voaravina ny lalany marina, eny aravinao marina indrindra ny alehan'ny marina. Koa amin'ny lalan'ny fitsaranao Jehova no andrasanay anao. Ny anaranao sy ny fahatsiarovana anao no irin'ny fanahinay. Amin'ny fanahyko no aniriko anao no ny alina, eny ny saiko ato anatiko no hitadiavako anao fatratra. Fa raha mamely ny tany ny fitsaranao, dia mianatra fahamarinana ny mponina amin'izao tontolo izao. Na dia asiana soa aza ny ratsy fanahy, tsy mety mianatra fahamarinana izy. Eny, na dia ao amin'ny tanin'ny fahamarinana azy izy, mbola manao meloka ihany ka tsy mety mijery ny fahalehibiazan'i Jehova. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay ry tompontianay fa mbola nomenao andro vaovao indray amin'ity anio ity. Misaotra anao izay ny fiarovanao anay tamin'ny alina ka nahatsaranay izao maraim-baovao izao indray. Misaotra anao izay tompo noho ny fitantananao anay sy ny fitarianao anay, fa tsy toy izao izay raha tsy noho ny fitiavanao anay. Tompo, misaotra anao izay satria mbola omenao fotoana indray tonga eto amin'izao tranonao izao iaino ny afatra tianao ambara aminay. Ka raha iaino ny afatrao izay tompo dia mangataka mba omeo fo madio izay ahafahanay mandray izany ary ahafahanay ihany koa mampiatra izany eo amin'ny fiainanay. Raha misy ary tompo zavatra nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao, dia mangataka izay ny famindrampo ny famelan-keloka avy aminao. Tompo, vonina izahay andray ny afatra tianao amin'ny tena aminay amin'ny fo madio marina tokoa. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ny mofonaina izay voalahatra ho antsika indray ny amin'ity anio ity dia arak'izay hita ao amin'ny Salamo 520 ny 1 ka hatramin'ny 7. Salamo 520 ny 1 ka hatramin'ny 7. Rehefa hita dia izao maky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Aminao Jehova no anandratako ny fanahiko. Andriamanitra, ianao no itokiako, aoka tsy homenatra aho. Aoka tsy hifalian'ny fahavaloko aho. Eny, tsisy homenatra izay rehetra miandry anao, fa izay mivadika foana no menatra. Ampahafantarany lalanao, Jehova, ampianariny sitrakao aho. Tario amin'ny fahamarinanao aho ka ampianaro. Fa ianao no Andriamanitra mifamonjenay, ianao no andrasako mandritra ny andro. Tsarovo ny antranao sy ny indrafonao, Jehova, fa hatr'izay ireny. Aza ny fahotan'ny fahatanorako na ny ratsy nataoko no tsarovanao. Fa aoka ho araka ny famindramponao no ahatsiarovanao ahy noho ny fahasoavanao, Jehova. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, teninao fahamarinana. Amen. Ho aminareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Izao salamo 520 izao dia salamo mirakitra fangatana, fiarovana sy fitariana araka ny soramandry izay misoratra eo ambony eo. Ka izany fangatana, fiarovana sy fitariana izany dia atao manoloana ireo zavatsarotra izay lalovan'ny olon'Andriamanitra. Hita taratra amin'izao perikopa izao zany fa ny olon'Andriamanitra dia manana fahatokiana azy, mangataka ny fitariana, ary ihany koa miandrandra ny famindrampony.
Ny voalohany hojerentsika zany dia ny hoe ny olon'Andriamanitra dia manana fahatokiana azy araka ny hita eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo. Eo amin'ny andininy voalohany eo dia izao ny voalaza hoe aminao Jehovah no anandratako ny fanahyko. Izany dia midika fa manana fahatokiana tanteraka amin'Andriamanitra ny mpanao salamo eto. Ao amin'ny Baiboly Diem na ny dika teny ombonana dia izao ny voalaza hoe Tompo ianao no ifantohako. Haintsika tsara zany hoe mifantoka amin'Andriamanitra izany, tsy mibanjina akoatra an'Andriamanitra, tsy mijery any akafa intsony fa Andriamanitra ihany no ifantohana. Raha tadiditsika ny tantaran'i Jesosy Kristy ao amin'ny Matio 4:40 rehefa nitsangatsangana tambony ranomasina izy ka nanantona azy Petera. Rehefa mbola natoky i Petera, rehefa mbola natoky an Jesosy i Petera dia nandeha tambonin'ny rano, izay zavatra hita tokoa fa tsy mitombina raha ny lojikan'olombelona no jerena hoe olona afaka mandeha eo ambony rano. Fa noho ny fahatokian'i Petera an Jesosy dia afaka nandeha teo ambony rano izy. Kanefa rehefa tonga teo amin'ny Petera ny tahotra dia nilentika izy. Ny olona izay matoky an'Andriamanitra izany dia voaharo, ary ny olona tsy miantehatra na tsy matoky an'Andriamanitra dia ho tafalatsaka ao anaty fahalavony. Eto misy teny hoe henatra. Inona moa no tena mifanohitra amin'ny hoe henatra io? Ny mifanohitra amin'ny henatra eto dia voninahitra. Izany hoe ny olona matoky an Jesosy zany dia ahita ny voninahiny ka na zavatra eritreretina tsy mitombina ary amin'ny lojika antsika olombelona dia tanteraka izany rehefa matoky an'Andriamanitra isika. Andeha isika ry havana, raha mahatsapa isika fa tena olon'Andriamanitra tokoa, aza vela isy zavatra hafa izay hianteherantsika akoatran'i Jesosy Kristy. Fa amin'izao fiainana izao dia aoka isika hifantoka tanteraka amin'i Jesosy Kristy. Ny hafatra faharoa izay omena antsika indray amin'ity anio ity dia ny hoe ny olon'Andriamanitra dia mangataka ny fitariany araka ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny andininy fahadimy. Ny fitariana izay angatahan'ny mpanao salama dia ny fitariana ho amin'ny lalana sy ny fahamarinana. Satria eto Andriamanitra dia fantany fa avy amin'Andriamanitra ny famonjena, izany hoe Andriamanitra mihitsy zany no loharano mpamonjena. Izany hoe fiainan'ny olon'Andriamanitra mihitsy zany ry havana ny mangataka ny fitarian'Andriamanitra mba tsy ho menatra, mba tsy ho diso lalana, mba hanana ny fahamarinana. Ary izany fitarian'Andriamanitra izany dia mitarika antsika olon'Andriamanitra ho amin'ny sitrapony. Izany hoe rehefa manaiky ho tarian'Andriamanitra isika dia tsy mivoaka ny sitrapon'Andriamanitra. Ao amin'ny testamenta vaovao dia efa mazava tsara ny voalaza ao amin'ny Jaona 4:4-5. Ahoana moa izay soratra masina izay? Efa isika tsy enjely loatra. Izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Jesosy Kristy zany eto ny tena modely. Izy ny lalana, izy ny fahamarinana ary izy ihany koa ny fiainana. Ka raha te hanao ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva isika dia mangataka amin'i Jesosy Kristy mba ho tariany mandrakariva. Aoka ry havana tsy rehefa tody zavatsarotra ihany isika vao mangataka ny fitarian'Andriamanitra. Fa na izay eritreretintsika fa zavatra mora indrindra aza, na zavatra heverintsika fa tena mora indrindra aza, dia aoka tena hoe angatahantsika ny fitarian'Andriamanitra ny fanatanterahana azy. Aoka tsy hivoaka ny vavantsika kristianina mihitsy ny hoe dia izao hoe vavaka sisa. Efa natao daholo ny rehetra fa vavaka sisa apetraka amin'ny tompo moa izy ity. Dia sanatria ve sisa zany ny fangatahantsika ny fitarian'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika? Fa aoka ry havana, ataontsika ho zava-dehibe
ny fangatantsika ny fitarian'Andriamanitra. Ny havatra fahatelo antsika dia ny hoe ny olon'Andriamanitra dia miandrandra ny famindrampony arak'izay hita eo amin'ny 9:9 ka hatramin'ny 9:7. Tsapan'ny mpanao salamo tokoa eto fa misy ireo zavatra izay tsy nentina nataony. Ary fantany ihany koa fa io Andriamanitra izay ivavahana io dia Andriamanitra mpamindra fo ka afaka manadino ny fahotana izay vitany rehetra. Ary izany famindrampon'Andriamanitra izany ravana dia mandrakizay fa isika olombelona indraindray no manararoatra ka mbola mitoetra amin'ny faharatsiana ihany. Andriamanitra dia tia antsika sy mamindra fo amintsika ka nomeny mihitsy Jesosy Kristy ilay zanan'ilay tokana ho avitra ho antsika, ary natolon'i Jesosy Kristy ho antsika izany famonjena izany tamin'ny nanolorany ainy teo ambony hazo fijaliana mba hahafahantsika misitraka ilay famindrampo. Ary ao anatin'izany famindrampo izany ry havana dia tsy ho tsarovana intsony ireo ratsy vitantsika fa tena efa tonga olom-baovao isika noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Afatra telo izany nomen'ny tompo antsika tamin'ity anio ity dia ny hoe ny olon'Andriamanitra dia matoky azy, ny olon'Andriamanitra dia mangataka ny fitariany, ary ny olon'Andriamanitra dia miandrandra ny famindrampony. Aoka tsy handalo fotsiny amintsika izao teny izao, aoka tsy ho zava-poana ny nahatongavantsika teto, fa tena iraikitra ny am-pontsika izany tenin'Andriamanitra izany ka iainantsika amin'ny fiainana andavanandro. Aoka isika hibanjina mandrakarivan'i Jesosy ka hanaiky ny fitariany antsika mba hahafahantsika miaina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany fa izany teny izany kosa ny hamakabetsaka any am-pontsika. Hivavaka isika. Ry Jesosy Kristy tompontsianay eo, misaotra anao indray izay nomenao ny teninao tamin'ity anio ity. Nampahafantarinao anay fa ny olona ao Andriamanitra dia matoky anao, ny olona ao Andriamanitra dia mangataka ny fitarianao, ary ny olona ao Andriamanitra dia miandrandra ny famindramponao. Tompo, manoloana izany teninao izany dia indraindray izahay tsy mahatanteraka izany, tsy mba matoky anao, ary zavatra hafa no ataonay lahara-pahamehana eo amin'ny fiainanay. Tompo, mamindra fo aminay, fa fantatray fa Andriamanitra mpamindra fo ary mpamela heloka ianao. Hiatrika izao tontolo andro izao izay Tompo dia mangataka aminao ny fitarianao amin'ny zavatra rehetra izay ataonay, mba ho lavrary anie izay kasaina tao, ary ahita ny voninahitra ao izay eny amin'ny toerana rehetra izay andehananay, ka ho hitany manodidina taratra tokoa fa zanakao, olona ao Andriamanitra izahay. Tompo, mangataka ihany koa izay ho an'ny firenena izay misy anay izay fantatrao ary tsy miafina aminao. Ianao no hampanjaka ny fahamarinana eto amin'izao firenena misy anay izao. Ianao no hitantana anay tsy tsiraray avy. Tompo, matoky izahay fa mihaino vavaka anay ianao. Ary izay tsiraray avy reto Tompo dia manana ny etaetaponay izay tianay eto anatrehanao. Koa mihaino anay Tompo amin'izao vavaka ao anatin'ny fanginana izao. Eno ry tompontsianay, fantatray fa mihaino anay tokoa ianao ary mamaly vavaka anay. Dia aoka ny valim-bavaka izay atolotra anay dia ho amin'ny fotoananao Andriamanitra. Aza vela izahay Tompo hanery ny valim-bavaka ho amin'ny fotoananay, fa ny fotoananao ny tena tsara indrindra ndraisanay izany. Dia matoky izahay Tompo, matoky anao izahay.
maminay manakambana izany vavaka izany amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe zainay izay ny an-danitra ho masinany ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ity tany tahaka ny any an-danitra mioanay noenina saza ao anay mamelany elokay tahaka ny amelanay izay ny eloka taminay aza mitondra nay amin'ny fakapanahy manafanay amin'ny ratsy manao fanjakana sy ny hery ary mivoninahitra mandrakizay amen. Raiso amin'ny finoana sy ny fanantenana ary ny tsodrano izay atolotra ho anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika manao hoe Fandriamanitra ne antanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy amen. Petrarika amin'ny vavao anatin'ny fanginana. Apetrao eo amin'ny tompo ny tontolo andronao. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina amen.